nos sportifs vous présente. Alahady fahefatry ny volana septambra faly mitsidika ny tokantrano andray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny alalan'ny fandarana mahery amin'izao alina izao atolotra antsika isa tokantrano ny arahaba ary asaina mpanajanotsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Vaovao maromaro no entina amintsika amin'ity androany ity eo ny fanan'ny raisam-pirenena satria dia na ny baolina kitra na ny taranja fototra atletisme dia samy niatrika izany tamin'ity androany ity ka ny voalohan'ny omenantsika aloha dia nivokatra teo amin'ny Barea ny Madagasikara izay niona tamin'ny Angola izay niatrika ny lalao miverina ny fedina ny tompon-daka ny Afrika lalao izay nitanterahana tany Luanda omaly tolakandro tamin'ny 4 ora ora teto Madagasikara io nisaraka ady sahala iray ny orotota izany fa dia niady tanteraka ny Barea Madagasikara satria dia voatanan'izy ireo tamin'izay isa iray izay ary tokony nandresy ary ny malagasy raha nitatatra azo avy any an-toerana tamin'ity fionana ity. Ny malagasy raha teo no napiditra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ny Papasy teo amin'ny minitra 7 corner nitakahan'ny Karolisy ary nitsenainy Papasy tamin'ny lohany ary tafiditra soma tsara izany tarika tamin'ny isa rainy ohatra ny malagasy teo amin'izay fidirana voalohany izay. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tany amin'ny 5-20 dia nanindry mafy ry zareo Angola ka dia natafiditra baolina koa ary voasahalan'izy ireo ny isa iray nanomboka teo dia niady tanteraka ny lalao ary tsy samy tsy nisy natafiditra baolina intsony. Azo lazaina fa ny lalao ny Barea na dia tsy misy herijika iakarana midingana manaraka intsony aza ho an'ny Madagasikara amin'ity fanitsanana ho an'ny kanina 7 ambin'ny folo sy roa arivo.